Sotranao ao Jesosy Tompo, raha mbola afaka izara amin'ny vahoakanao tsiraray avy ny amin'ny fahagagana izay nasehonao tato tokantranoko. Sotranao aho satria nofidinao aho Tompo ho anisan'ireo mpanomponao anambara ny fahalebiazanao, ary indrindra Jesosy ijoro ampiverina ny ondronao tsiraray avy eo aminao Jesosy. Ahitana izy ireo koa Jesosy ny fahalebiazanao, ka mangataka aminao afana masonao, tafio ny herinao, okenao ny teny satria za dia fitaovana fotsiny ihany, ka okenao hikasika koa ireo olonao tsiraray avy eran-tany fanamasonao, izay hiaino izao fijoroana vavolombelona izao. Ny voninahitra ny eo anao rery ihany, ry Andriamanitra avindrindra, ilay hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho avy, ary ho mandrakizay tory. Amen. Ry havana, anio aho dia hitantara aminao ny zavatra izay nataon'ny Tompo tamiko sy tamin'ny vadiko. Iarahantsika mahafantatra fa izao tontolo izao dia tena tia tele tokoa. Fahitalavitra izany, sinema izany, izay tena hoe hiainan'ny maro andro aman'alina. Eo koa moa ny jeux vidéo sy ny rehetrarehetra, fa iny ny ankizy, misy ihany koa ny lehibe latsaka anatin'izany. Fa izany rehetra izany ry havana dia ratsy avokoa, satria naseho an'ny Tompo tato tokantranoko izany. Fa nenio dia anambara aminao ny momba ny amin'ny tele. Izao ry havana ny zavatra miseho. Ny tele dia fitaovana iray ampiasain'ny Satana hamitahana antsika zanak'olombelona ho voafatotra eo alohan'ny tele, ary tena hoe voavoky lainga. Nahoana moa no miteny izany? Satria ho tantaraiko anao ny amin'ny zavatra niseho tato tokantranoko dia nasain'ny Tompo ho zaraiko aminao anio, mba hanavotanao koa ny tokantranonao na ianao koa ary. Izaho ry havana dia anisan'ny tena tia mijery tele mihitsy taloha. Tena hoe fialam-boliko mihitsy izany hitanao reny série isan-karazany ireny dia tena tiako mihitsy manaraka an'ireny. Nandany fotoana be dia be mihitsy izany tamin'izany fotoana izany mijery tele. Na hampanaovana sakafo izany, na fikarakarana ninina izany, na mipasoko izany dia mijery tele. Tena hoe lany fotoana, satria taty aoriana dia nampahafantarin'i Jesosy ahy izany. Noho nefa tena hoe naverin'ny Tompo tao ambalany aho ary tena nanao ny asany amin'izay dia nanomboka teo dia niteny Jesosy mbany amin'ny tele koa, ka izao zavatra niseho tantaraiko anareo. Izay mivady izany dia tena anisan'ny olona mihitsy taloha tia mijery film mampatahotra, film d'horreur ozy izy no fitenenina anazy. Dia noho ny avy eo nefa ny ry havana, noho nefa tsy neken'i Jesosy intsony izany izay mivady hijery izany, dia izaho izany tsy nijery intsony na ny tele koa, satria tamin'ny fotoana izany tenena Tompo taminahy, eo ampijerevana tele ahako, dia ny teny tamiko mafy ny Tompo nanao hoe inona no ataonao eo, inona no andanianao fotoana eo nefany amin'izao ora sy fotoana izao, isa segondra, tsy segondra ikory ary, isaky ny atsasaky ny segondra dia firy ny fanahy latsaka any amin'ny elo,
firy ny fanahy latsaka any amin'ny elo hoy Jesosy tamiko. Ry havana, tena henoko ny feo any tompony teny izany tao anatiko tonga dia nitsahatra ako tsy nijery tele intsony. Ireo zavatra tiako maro be nandaniko fotoana tao amin'ny telefona taona maro. Tonga dia nampahafantariny tompo hoe isa segondra tsy segondra ikory ary dia firy ny fanahy very any amin'ny elo. Ry havana, latsaka any amin'ny elo ny tompo ary very tanteraka satria variana zany amin'izao fiainana izao. Ny teny nameny tompo amin'izany teny izany nampitsarany ampandany-potoana ampijerevana tele. Ry havana, dia nameny teny aho raha nanomana izao fizarana famonjena fanahy izao, satria tia ny tompo vonjena ianao sy ny zanakao sy ny vadinao sy ny fianakavianao raha zarainao izao fijoroana vavolombelona izao. Dia nameny tompo ohabolana 720 andininy 20 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fiaina tsy hita sy ny fandringanana tsy mety voky. Ry havana, misokatra amin'ny danadana ny fiaina tsy hita sy ny fandringanana tsy mety voky hoy Jesosy amintsika anio. Okotsika tsy handany fotoana intsony amin'ny tele fa zava-doza ho antsika io. Ary ny teny tompo hoe lainga ataon'ny satana io andaniana fotoana mba ho andanianareo fotoana ozy izy tsy hanatonanareo tsy azahoanareo intsony fotoana hivavahana, tsy hahafahanareo intsony anana fotoana hivavahana anatona, hiderana, ankalazana, hiresahana amiko hoy Jesosy. Fa vokisa lainga ianareo satria an'izao tontolo izao io araka ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, hoe aza ty izao tontolo izao. Ry havana, manaraka izany no nefa tsy nijery tele intsony raha tsy hoe rehefa mandefa vaovao ny vadiko dia iny no mijery tsy indraindray. Fa no nefa tsy nandany fotoanako intsony zany amin'ny tele dia ny zavatra niseho nefany na dia efa mpanompony tompoko ny vadiko, efa vita batisa, efa manana an Jesosy, dia mbola ihany izany variana jery filma mampatahotra. Dia ny zavatra niseho ry havana no nefa niova fo tanteraka ako. Dia eo zany Jesosy dia tena hoe mampiseho zavatra izay tsy fahitantsika olombelona, araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Tenen'ireo apôstôly ry havana ao amin'ny Korintiana 2:4-7. Dia zavatra niseho zany dia ny vadiko anefa zany mbola manohy mijery ihany filma mampatahotra. Dia zavatra miseho ry havana, nisy fotoana tena hoe tafian-devoly zany amin'ny nofy, satria zany le fanahy Satana ao anatin'ny tele mivoaka manafika antsika. Tena mara zany ry havana, tena mara zany, satria araka ny tenin'Andriamanitra fanahy ratsy eny amin'ny rivotra io ny fahavalontsika, ary ireo fitaovan'ireo no ampiasainy andravana antsika. Dia za zany niteny tamin'ny vadiko, osiko hoe mitsahara ho ahy ianao mijery an'io filma mampatahotra io, satria manafika aneo Satana tsy falo izy dia manafika satria efa fantatritsika tsara Dia ny vadiko zany rehefa niteny izany ahako dia izy zany tsy nino
ny vadiko anefa nlazaiko anao tsara ry havana hijoroako vavolombelona aminao fa izy mandroaka devolo koa izy na de vazary satria nahita ny fagagan'Andriamanitra koa izy tamin'ny fiainanay, nahita ny fagagan'Andriamanitra. De zavatra anseho zany toy izako ilay niteneniko teo, de teny aho hoe toko mandroaka devolo ianao ao aorianany ianao mijery filma mampatahotra satria manafika foana aho Satana atao tokantrano, satria isaky ny avy mijery an'io ianao de zaho no mivavaka sy mandroaka devolo tokony ianao no mandroaka. Ry havana, mbola nanafika ihany Satana tato trano de nivavaka ako, netiko ambavaka le vadiko, netiko teo am Jesosy. Jesosy zaho Jesosy efa tsy mijery intsony. Hitanao Jesosy ny zavatra miseho, fenao Jesosy no angatahako Jesosy hiditra an-tsehatra. Ohatrohatr'izay zany vavaka nataoko, satria fantatrao Jesosy ny vadiko, satria atompo tsy niainao anao izy Jesosy, ka oka ho hainao Jesosy no hiteny aminy. Ry havana, ohatr'izay zany fataoko rehefa ohatra zany fanamasina miteny amiko ananatra olona anankiray nefa le olona anankiray tsy haino, de asain' Jesosy ahako miteny aminy izy no hiteny amin'ilay olona, izy zany no tonga andray andraikitra ny asany. Zay zany no nampianarin'ny tompo de zavatra anseho ry havana, ndray andro ry havana teny tamiko ny vadiko, nanofy aho ozy izy alina tao anatin'ny efitrano anankiray aho ozy izy fotsifotsy be ozy izy le efitrano, tsy haiko ozy izy nataiza fa tsisy ninina ozy izy tao amin'le toerana zany, tsisy entana zany, fa zavatra niseho ozy izy de zaho ozy izy teo ampovoany ilay efitrano io, de ino ozy izy Satana nivoaka tamin'ny zorotrano io ozy izy avo be ozy izy ary misy rambo lava be ozy izy ary tena masika be ary tena mena be ozy izy ny ohana ozy izy lava be ozy izy de mamindra ozy izy ampasikana ozy izy amin'le zorotrano, de mandeha ozy izy manodidina an'io efitrano efatra ozy izy de en même temps ozy izy misambotra ozy izy miondrika zany izy ny tanana ozy izy alefany alefa ozy izy isambotra ozy izy ny tanany, de ny tanana ozy izy ny ohana ozy izy maranitra be, izy tena masika be ary tena avo be ozy izy tena avo be, de za ozy izy kely be ozy izy ampovoan'le trano, de mamindra ozy izy ampasikana ozy izy amin'le zoron'le trano efatra, mandeha ozy izy amin'iny sisiny efatra iny ozy izy mihodina eraky iny trano iny de sady messeye ozy izy misambotra ozy izy, tena ataony ozy izy hoe azahoana ana, alefa ozy izy ny tanana ozy izy azahoany ana, de akifony ozy izy ny rambony ozy izy ikapohany ana ozy izy isamborany ana. De zaho ozy izy teo ampovoany teo ozy izy tena hoe miezaka ozy izy hiala fa tsy afaka, de izy nefany tsy mety mahazo ozy ny vadiko, de noho ny aveo niatso an Jesosy izy, de tonga hoany Jesosy teo akaiky ny vadiko, nijoro teo akaiky ny vadiko ny Jesosy, de noho ny aveo ony Jesosy ony no vo tonga hoany Jesosy nandroaka ny Satana, de tonga hoany de lasa hoany Satana. Ry havana, tao aorianan'izay ny vadiko de tena nino fa tena manafika anay foana tokoa Satana sy ireo devolony tamin'izay nijery an'ireny filma mampatahotra ireny, fa amin'izao fotoana izao voninahitra ao an'Andriamanitra fa tsy mijery intsony izy, tsara ny tompontsika ry havana, be fitiavana izy. Enganie ianao ray aman-dreny, na iza ianao, mba hampianatra tsara ny zanakanao sy ny ankonanao
hiala tanteraka mihitsy amin'izany fomba ratsy fijerevana zavatra ratsy rehetra amin'ny fahitalavitra, na ny kilalao na ny jeu atao zanakanao ara tsy mety zany, fitaka avokoa ireo, tario izy eo amin'ny tompo. Mety teny ianao hoe ny vadiko ane ka tsy mpivavaka e, ny vadiko ane ka tsy mino an'Andriamanitra e, ry havana. Tam'zako ny fakahita tamin'ny vadiko dia ny vadiko ane ka tsy nivavaka koa e, fa no ny efa hitany ny fitondran-tenako sy ny fijoroako teo anatrehan'i Jesosy, dia Jesosy no namangy azy. Araka ny tenin'ny tompo hoe tsisy mahay manantona raha tsy efa nitao miraiko izay any an-danitra. Ry havana, aman-taona maro aho no nandohalika tondra ny vadiko teo amin'i Jesosy. Aman-taona maro hoy aho miantso anao, dia nikasiany Jesosy ny fony. Ka ianao aza miteny hoe tsy ovaovanao, tsy tsika tompoko no manova, fa ny ataontsika dia ny mivavaka. Tsy tsika tompoko no manova, fa Jesosy no manova. Fa ny asantsika dia mivavaka sy mitondra ny ankonantsika amin'ny fahamarinana rehetra, dia eo amin'i Jesosy tompo velona sy mahery avy any Nazareta izany. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany. Mangataka anao aho hizara ny video na amin'iza na amin'iza, fa efa kaiky Jesosy be dia be ny mbola tiany Jesosy hovonjena. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aharo mandrakizay. Amen.